enisaocyanao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsy avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity dia manasanao naaraka izany hatramin'ny farany. Alohan'ny dirantsika amin'izany anefa dia vavaka isika. Anay tsara indrizin-danitra ao mbola velom-pisaoranao izay noho ny amin'ny tombo-potoana izay omenao anay io indray fa anay mandray ny fahasoavanao mianatra ny teninao ary koa mahafantatra mahakasika anao kokoa. Angataka aminao izay mba hanazava izany araka ny sitraponay, araka ny sitraponao satria tsy aro azonay amin'ny fahaizanay izay kely dia kely ity ny mahakasika anao ary ihany koa tianay raha hanovanay sy hanavaoanay hatrany ianao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny lanitra. Andeha ho lazaina fa azo atao ny mamindra tampoka any an-danitra n'ireo izay nandany ny fiainany tamin'ny fikomiana tamin'Andriamanitra ohatra ka hitan'ny fahatanterahana ambony sy masina maharitra ao mandrakizay dia hifanerasera amin'ireo fanahy rehetra ao izay miaina amin'ny fitiavana izy ka ny endrika rehetra mitaratra ny hafaliana andreny feon-kira sy ny mozika izay mandrotsirotsy asandratra ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry amin'ny feon-kira milanto ahitany ony mpahazavana izay mikoriana tsy ankijanona eo amin'ny voavitra avy eo amin'ny tavan'ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianana mipetraka amin'ny fanontaniana hoe moa ve azon'ireo izay manana fofeny fankalan'Andriamanitra sy ny fahamarinana ary ny fahamasinana atao ny fangaro amin'ireo vahoaka ny lanitra ka hiara-mihira fiderana aminy izy ho tatiny ve ny voninahitry'Andriamanitra sy ny any zanak'ondry ihany koa ny valany dia mazava ho azy fa tsia nomena atao-pahasoavana maro izy mba hamolavolany toetra mendrika ny lanitra nefa tsy nahazatra ny sainy mihitsy ny ho tia ny fahadiovampo tsy nianatra naovinana ny fomba fiteny lanitra ary ankehitriny dia efa diso aoriana loatra na tonga azy tsy ho afaka onina any an-danitra ny fiainana ikomiana tamin'Andriamanitra ho fampahoriana ho azy ireo ny fahadiovan'ny teny-tany sy ny fahamasinany ary ny fiadanany ho afo mandevona azy ny voninahitr'Andriamanitra aniry mafy ny andositra n'io toerana masina io izy ho raisiny amin'ny mpifaliana ny fandringanana mba hiafenany amin'ny tavan'ilay maty hanavitra azy. Isafidiny ratsy fanahy ihany no nametraka n'ilay ho anjarany fanaraka amin'ny sitrapony sy ny fandavany izay tsy hidirana any an-danitra ary fanehoana ny fahamarinana sy ny famonjam-pon'Andriamanitra ihany koa izany. Mifarana hatreo ilay ady lehibe tsy misy intsony ny fahotana tsy misy ihany koa ny mpanota voadio tanteraka ny tontolo rehetra miara-mitepo fifaliana sy firindrana ny voary manontolo avy amin'ilay mpamorona n'izao rehetra izao no mikoriana ny aina sy ny fahazavana ary ny fifaliana manerana ny fanjakana eny amin'ny habakabaka tsy misy fetra hatramin'ny atoma faran'izay kely indrindra ka hatramin'izao tolo rehetra izao indrindra ny zavatra rehetra na ny mananaina na ny tsy mananaina dia samy manambara amin'ny akantony sy ny fifaliana sy fonoka fa Andriamanitra dia fitiavana. Iriko indrindra ary mba ho anisan'ny voavitra izay fampiarahaba any amin'ny tontolon'ny lanitra ny isika ka
ho fifaliana hiaraka amin'ilay mpamonjintsika ny ranomasy dia tsy hisy intsony, ny alahelo dia tsy hisy intsony. Eny fa na ny fahasairanana dia tsy hisy intsony fa efa lasa ny zavatra taloha ary efa hosoloan'ny tompo vaovao ny zavatra rehetra. Amen. Rainay tsara indrindrany-danitra mbola misaotra anao izay eny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao tompo mba ampitoetra anay mandrakariva, famarinanao ampianaro izay ho tiany marina ary tsy ho tia fotsiny fa mba hijoro vavolombelona noho ny amin'ny fahamarinanao eny amin'ny tontolo rehetra misy anay eny, ka ny anivon'ny asa na anivon'ny fiarahamonina ilay mba ho fantatra hoe olon'ny fahamarinana tokoa izahay satria manana anao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.